Rahatsika mahita moa izy io am'izao fotoan'izao fa hatramin'izao mbola tsisy zavatra de ataontsika hoe misy an'izay endriky ny fanakorontanana zay fa ny zavatra hita kosa na am'ireo réseaux sociaux na eny amin'ny fiarahamonina eny dia toa hadino ny soatoavintsika mamalagasy fa saika misy ny fifandrafiana any misy fanaratsiana fa ny tokony voy an'io fampelezan-kevitra io amiko de ny firahalahiana hatsarao ny anao fa aza manaratsy ny hafa tsy zay no hahatsara tarehy anao na hatsara tarehy ahy ny fanaratsiko anao fa hatsarao lazao ny programanao fitiavan'olona anao fa zay ny tadiavin'ny vahoaka malagasy tadian'ny programanao afaka hampandroso ny ty tanitsika ty zay zany ny fahitako an'izy io fa na izany na tsy zany anjaranay ato amin'ny CFM zay voalaza ny lalàna zay mifehy anay no mametraka tontolo politika milamina izay ny ary io koa moa ny volan-drazantsika milaza fa aleo misoroka toy zay mitsampo zay ny mahatonga anay tsy mahandry andro tsy mahandry alina manatona an'ireo mpifaninana manatona an'ireo mpombazy manatona an'ireo mpiara-monina atoka amintsika mba hisian'izay apaisement zay